Tamin'ity androany ity mofirany zavatra tsikatry ny mpanao gazety namana izay niverina teny an-toerana dia somary nanginangina ity tanàna teny Ambohidahy Ankadidramamy toerana izay nitrangany ny lozam-pifamoivoizana matsiravina omaly izay tamin'ity androany ity. Tsy toy ny andavanandro ny zavatra iainan'ireo mponina eny amin'ny faritra Ambohidahy Ankadidramamy sy ny manodidina noho ny vonana azy ny teny an-toerana. Nangina tanteraka ny tanàna ary betsaka ny mbola nijeriny teo amin'ilay toerana nisian'ny loza. Raha ho an'ity fianakaviana iray izay niharam-boina ity dia mpianaka no indray namono enina nandritra ny loza nitranga omaly. Andeha hiantsena ny voan'izy mianaka ka izao nindaosy ny fahafatesana izao. Vao eritaona monja moa ilay zaza ary mbola namelaka amboto roa sy manantena iray ny maty. Mikasa ny ampiakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana ireo fianakaviana. Raha nieritreritray tompoko amin'izao fotoana izao dia eritreritry izay nametraka plainty hanao fitarainana amin'ny ambaratonga-pahefana izay misy amin'izao zavatra satria mafy raha mafy ny vona mahazo ny fianakaviana ankehitriny zavatra eritretina hoe zavatra sotasotam-piainana ny eritretina azy tetỳ amin'ny fokontany tetỳ manodidina. Atao aminay aloha ireo mianaka ireo sy mianaka nanelaka amboto roa lahy sy manantena. Ny ankabeazan'ireo fianakaviana izay namoy havana nandritry ny loza omaly iny dia manana havana maty eo amin'ny 2 na 3 isan-tokantrano eo ary saika zaza amam-behivavy avokoa ireo namony ainy. Raha ampitso ny fandevenana ho an'ity fianakaviana iray ity any Ambohibarikely, Ambohitrandriamanitra, distrikany Manjakandriana. Araka ny vaovao farany izay voaray moa dia 440 ny maty ka ny 140 amin'ireo dia teny amin'ny HGR ary ny 3 kosa teny amin'ny OMI. 30 ihany koa ireo naratra ka 2 ny mila fandidiana amin'izao fotoana izao. Everina fa mety ohatry ny isan'ireo maty satria nisy tamin'ireo razana no avy hatrany dia nentin'ireo havan'ny nody.